misaotranao jeso malalo tratrizao fotoana mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya. Faly miarabantsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny tanora zokiny isika amin'ity alahady ity fifaliana ho anay hatrany koa ny mizaran-ten'Andriamanitra amintsika tsirairay avy. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny lesona anio dia hivavaka isika. Ry Andriamanitra tsara indrindra izay any an-danitra misaotra anao izay efa mbola nomenao izao fotoana izao indray fa ny mandinika ny teninao. Misaotra manaiky hoeto aminay ary koa mazava ny sitraponao aminay miteza ianao hanokatra ny fomam-pananay ary koa mba ho tanolonaka tokoa ny fonay vansaka ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Raha teny lesonantsika androany dia manao hoe ny fiangonana sy ny fanjakana mitambatra manohitra ny Kristy. Ny tantaran'ny azo fijaliana sy ireo fitsapana teo aloha dia tsy maneho fotsiny ny fitiavan'i Jesosy fa ny fahafoizan-tena ary ny fanoloran-tenany ihany koa. Nitetika ampiasain'ny fahavalo hanoherana an'ireo izay mijoro ho an'i Kristy ihany koa dia entina izy ireo ho ampiasaina. Lazain'i Jesosy tamin'ny mpianany ny zavatra ho iaretany alohan'ny hanombohan'io fitsapana azy io mba ahafantaran'izy ireo ny zavatra andrasana amin'ny fanenjehana azy ireo ihany koa rehefa ho tonga izany fotoana izany. Ny kristianina amin'izao andro izao dia tokony handinika ny fahafatesan'i Kristy mba hatakarana ny paikady ny Satana satria ny zava-nitranga manatantara dia famantarana ny zavatra mety iainantsika ihany koa indray androany. Nanomboka tamin'ny fiampangana telo ny fahavalon'i Jesosy. Voalohany dia nanova ny firenena izy, nanjara ny mpanaradia azy tsy handoa hetra ho an'ny Roma ary nilaza ny tena no Kristy mpanjaka izy. Ny roa voalohany dia diso, ny fahatelo dia marina ary ny telo dia nanao politika. Tsy maintsy nampiharihary an'i Jesosy ho mpanao politika izy ireo mba azahoana antoka ny fanamelohan'ny manam-pahefana sivily. Pilato izay gouvernoina romanina izay nitarika any Jodia dia nino fa tsy nanan-tsiny Jesosy hatramin'ny voalohany. Hitany tamin'ny alalan'ny antony tsy marina ny fampiangan'ny jiosy ary hitany ny antony manosika azy ireo hialina azy. Nanery izy fa hisy olo-kafa handray an'ilay raharaha saingy tsy afaka niala tamin'ny andraikiny izy tamin'ny farany. Tsy te hitsara ny raharaha raha-pivavahany izy saingy tsy nanana fahefana ihany koa ara-dalàna hamonan'i Jesosy. Tsy nankatoavin'ny Roma ny jiosy ka izany no nahatonga azy ireo naharitra. Natahotra ny hanohitra ny fitakian'ny vahoaka Pilato ka tsy nakasitrahany ny mpitondra fivavahana. Nanahy ihany koa izy ny amin'ny toerana misy azy teo Roma satria nandrahona ny hampangazy amin'ny fomba ofisialy ho fikomiana ny jiosy. Rehefa nanao kajy ny hovoakan'io Pilato dia nanaiky ny fangatahany. Safidiny hanao sorona ny tsy fivaliany izy noho ny lazany sy noho ny toetrany sy ny toerana misy azy. Fantatry Pilato fa io toe-javatra io dia nanjavozavo ny
elatelan'ny fiangonana sy ny fanjakana. Raha nanaja ny fanavahana ny fiangonana sy ny fanjakana Pilaty dia tsy ho afaka ankasitraka ny fahafatesan'i Jesosy izy. Naharoharon'ireo antokana indray anjara tamin'ny fomba feno fiatsaram-belatsia rehefa nangataka ny anafahana ny Barabasy, hanafaka ny Barabasy fa tsy Jesosy izy ireo. Barabasy dia mpamono olona izay nalaza noho ny firongatra ny fikomiana, ary izany indrindra ny hampangan'izy ireo an'i Jesosy. Arivo taona teo amin'ny tantaran'ny fiangonana no nampiseho fa ny fanenjehana mafy indrindra amin'ny fanenjehana rehetra dia manaraka lamina mitovy amin'ny fampifangaroana ny fiangonana sy ny fanjakana. Raha tsorina dia nanaiky Pilato hanao ny fanjakana ho sandry fanenjehana ny fahefanara-pivavahana rehefa nanaiky ny hamonoana ny Kristy izy. Ny firaisan'ireo sehatra roa ireo dia niantoka ny didy hahafatesan'ny tompontsika ary fantatray fa mbola ilalao an'izany indray amin'ny andro farany ity tany ity. Noho izany dia asaina isika hifantoka sy hijery ihany koa, handalina ihany koa an'ireo fotoana rehetra farany izay niainan'i Kristy, satria tsika tsirairay avy izao dia tsy maintsy handalo an'ireny fitsapana sy fisedrana ireny ihany koa. Fa ny irin'ny tompontsika dia hitoky manjakariva ny amin'ny teny fikasana izay napetrana amintsika, izay manao hoe tsy handao anao izy fa ombanao manjakariva. Amen. Koa afaka isika renanay tsara ny izan-danitra mbola misaotra anao izay nohony amin'izany teninao izany. Misaotra ihany koa izay mampianatra anay ny toetra manjakariva aminao, haka sy handray lesona ny amin'ireo izay fanandehananao. Atompo ankahirezo izay ny amin'ny fahatongavana izany fitsapana sy fisedrana izany, ka tsy salasala na handa ny fisianao fa ampiorina mafy ny finoanay manjakariva. Aminaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotra Jesosy isan'andro.